Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo izao rehetra izao. Jereo ny manodidina anao, ampaherezo ny miatrikady. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mahavariana be ny toromarika izay nomen'i Mosesy ny zanak'Israely momba ny tafika sy ny miaramila. Any amin'ny Deutéronomie toko faharoapolo dia ambarina amin'ny andinin'ny faharoa hoe rehefa andeha hanafika ny miaramila dia izao anantona ny mpisorona ozy izy ka hiteny amin'ny olona hoe miainora Israely eo fa efa nafika ny fahavalonareo ianareo anio ko aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikorapaka foana na mangozohozo noho ny tahotra azy fa Jehovah Andriamanitra reo no miara-mandeha aminareo hiady anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Mahafinaritra be izany teny izany ary azo heverina mihitsy ny tanjaka sy ny hery entiny izany ho an'ireo miaramila izay andeha hiatrikady hampaherezina izy ireo fa momba anareo Andriamanitra aza matahotra ny fahavalonareo fa Andriamanitra no mampandresy anareo. Ary izaho koa androany dia te hitarika antsika mihitsy hoe ndaontsika hifampahery be dia be ny ady izay atrehantsika ety amin'ity zao tontolo izao ity ary tena mila mifampaherintsika ry havana. Tena mila mifampaherintsika mba tsy ravoravo tanana eo anatrehan'ny ady isika. Anisan'izao zao ohatra misy olona manana fahoriana, reny moa efa haintsika izany hoe mampahery andreny olona manana fahoriana reny. Ny olona marary, ny olona manana olana dia efa haintsika izany hoe mila fampaherezana. Fa reto olona reto koa tena mila fampaherezana be satria hiatrikady koa izy ireo. Ohatra hoe ny olona hiatrika fanadinana, ny mpianatra izany, na koa andeha hiatrika entretien amina asa. Tena mila fampaherezana satria indraindray matahotra mafy mihitsy na izay tena ambara raha tsy hitantsony hoe inona no lazaina fa mangovotra ny sasany. Dia tahaka izany koa ny olona hiatrika fandidiana. Raha misy olona hiatrika fandidiana izany izao ao amin'ny fianakavianao na ny olona manodidinao ka mandre an'ity hafatra ity ianao dia izao tonga dia andefaso teny fampaherezana izy. Andefaso teny fampaherezana izy. Ny olona hiatrika fiterahana na ho mora na ho sarotra ny fiterahana izay ho ataony eo dia tena ady mafy io hatrehany io dia mila fampaherezana izy. Tahaka izany koa ny olona hiatrika fitsarana. Tena mila fampaherezana satria mampatahotra foana izany hoe hiatrika fitsarana izany. Dia tsy zavatra hoe voatery zavatra hoe ratsy koa no ilaina fampaherezana fa mety hoe misy olona ilaina fampaherezana izy satria hiatrika zavatra goavana izy. Mety misy hetsika lehibe karakarainy ohatra dia ampaherezina ireo olona mba tsy ho kivikivy na ho ketraketraka. Ampaherezina koa ny olona manorina trano satria ady mafy koa izany manorina trano izany. Tahaka izany koa ny olona mikarakara mariazy. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe jereo no manodidina anao, misy olona tokony ampaherezonao. Andaontsika hifampahery. Ny mpianatra manoratra boky mila fampaherezana daholo izany rehetrarehetra izany ry havana. Ary tahaka izany koa izao ny olona andeha lavitra. Misy fiangonana sasany tena entina mbavaka mihitsy. Ny olona izay andeha lavitra dia entina mbavaka sio amin'ny fiangonana mihitsy dia entina mbavaka dia alefa ny hoe raha mitolona ady sarotra matokifa tsy irery momba anao Jesosy mahery. Zava-dehibe anie izany izany ny toromarika nomeny Mosesy ny zanak'Israely rehefa hiatrikady izy ireo mijanona aloha mandray fampaherezana izay vao miroso manatanteraka ny ady. Dia ampaherezo na dia ny ray aman-dreny aza fa miatrikady isan'andro koa ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanaka. Ampaherezo ireny olona manam-pahefana mpitondra samy hafa ny anivon'ny fiangonana ny anivon'ny firenena ireny izay hitanao fa lehibe ny adidiny sy ny andraikiny. Ampaherezo izy satria zava-dehibe ny fampaherezana. Tsy voatery amina toe-javatra sarotra ihany fa matsiaro ianao hoe ity olona ity andeha ampahereziko izy fa tsy fantatro izay zavatra mety mahazo azy fa tena atsapa fotsiny hoe mavesatra ny adidy sy ny andraikiny dia andeha ampahery azy. Ampaherezo ny mpanompon'Andriamanitra indrindraindrindra ny amin'ny fitorianany tenin'Andriamanitra satria be dia be ny fahavalo, be dia be ny tsy tia. Dia ny mpanompon'Andriamanitra mampahery antsika foana fa isika koa mampahery ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ho ana manokana rehefa mahazo fampaherezana avy amintsika tena tsaroko mihitsy hoe misy hery entin'ilay teny izay alefantsika. Izao ary ny devoir antsika rehetrarehetra izay miaino an'ity vidéo ity. Rehefa tapitra ity vidéo ity dia mba mandinika kely hoe iza ny olona andeha ampahereziko. Dia eo ianao dia manoratra fampaherezana ho azy. Io Deutéronomie toko faharoapolo io azonao ampiasaina tsara mihitsy ny andinin'ny fahatelo sy ny andinin'ny fahaefatra. Dia izany no mahatonga an'Andriamanitra teny ampaherezo ny tanana miraviravy, ny lohalika malemy. Lazao amin'izay rehetra kapo hoe mahereza.
indro ny tompoandriamanitra ao hitonga hitondra ny famonjena sy ny famaliana ho anao. Ilaina fampaherezana ravana ny fiainana satria ady mafy andro mahory izao iainantsika ankehitriny ary maro dia maro ny fahavalo ka tena mila mifampaheritsika kristianina. Izao ny fotoana andao hifampahery ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.